Manatsany araba ho antsika rehetrarehetra any atokantrano indray ny tena kitopo kilasy togovy amin'izao takarivany alatsinainy fa 20 ny volana jolay izao ampitiavana ihany koa no anasananao anaraka hatramin'ny farany araka izany ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv eo amin'ny tontolo ny fampianarana avy hatrany dia isan-taratsika ny fotoanantsika amin'izao takariva izao ary raha mpitso talata fa 20 ny volana jolay no tontosaina ny fanadinana ara-panjakana voalohany ireo ankizy madinika dia ny CEPE izany anisany ivitoerana anatanterana izany ny CEG sy ny EPP etsy Antanimena teny antoerana ny jery ny zava-misy tena toerana ny mpanao gazetintsika teto amin'ny Mahita MaTV. Maro ireo ray aman-dreny ny safidy ny jery melo ireo efitrano anaovany zana ny fanadinana ara-panjakana voalohany ny CEPE sy Ana Marina na ny anarandreo zanany amin'ireo listra izay efa mipetaka eo amin'ny efitrano eny amin'ny fitoeram-panadinana tsirairay. Anisan'ny fitoeram-panadinana anaovana ny fanadinana rahampitso ny EPP sy CEG Antanimena izay manana efitrano misy 20 hiatrehan'ireo ankizy madinika ny fanadinana CEPE. Anisan'ny mitentena miaraka amin'ny zanany ireo ray aman-dreny raha anambaran'izy ireo. Amin'ny après-midi efa mamakamaikaina ao an-trano dia zay natokana andro andro any atoy dia nandeha mijery sary. Manahoana zany ny fiomanana amin'ilay hoe fanatrehana izay fanadinana izay efa tsika ray aman-dreny? Tena miaraka aminazy amin'ilay resaka examen efa milamina daholo. Ny fanadinana natao ny tena natao aloha zany hoe ny préparation ny révision sy ny karazany dia miaraka amin'ny foana ny fanomanana ny examen. Tenaka fa tsy efa maka hery anazy foana zany. Anao manokana zao amin'ny ray aman-dreny anao efa misy ve fanakina anazy amin'ny fanomanana izay fanadinana izay ny alohan'ny gadina no amin'ny andro Efa misy ke. ohatra hoe fampianarana anazy sakafo fitafina hoe mafana tsara. Matahotra ihany koa ireo ankizy amin'ny fiatrehana amin'ny fanadinana tanterahana rahampitso na dia efa teo aza ny fanomanana natao. Mbola matahotra. Inona no tena atahora? Problème. Nisy amin'ireo ray aman-dreny no nampanao kory manokana sy nanara-maso hatrany nandritra ny taom-pianarana an'ireo zanany mba ho fiomanana ny andro lehibe rahampitso sy entina hanampiana azy ireo ihany koa.